eo amin'izay resaka andramena izay aiza kosa ny mahakasika ny tahirina andramena eto amintsika mitondra fanazavana mikasika izay tahirina andramena sy ny paikady ahafahana manatanteraka fanisana ny andramena izay ny eo anivony ministera ny tontolo iainana mbola lova Ramanatsoa sy Mamy Rasoanaivo. Stokona boîte de rose tokony manasaina zany amin'izao fotoana dia mbola misy eo amin'ny 300 000 zany tokony izy le stock déclaré ny teneniny eto zany eo amin'ny 300 000 zany tokony rovana ny raha mieritreretina ny estimation moa zany dia teo amin'ny eo amin'ny 300 000 mieritreretina ny tanan'le azy zay namarina aloha misy contribution atao fanjakana manakale izy fa misy zany zavatra pano raisan'ny fanjakana ny vita inventaire aloha dia mbola le bois stockna bois sisy zany hoe eo amin'ny 30 000 latsaky io le bois sisy vita inventaire fa tena asa miamy zany zao stockna vola ny recommandation sitesa dia hoe miinteran'ny stocki na bois de rose rehetra rehetra no tsy maintsy vitanareo varotra un tiers vitan'intera dia fitambaran'ny boisisisy boîte déclaré zay zany le stock total zay mila vitantsika